dadabe dia efa nifanaiky fetonatrehany eglizy hanorona tokantrano tamin'izany fotoan'izany izy voalona tokantrano voalohany. Androany kosa indray dia hiverina ny tany azy raha mbola ikely io zavatra voadina zay tamin'izany fotoan'izany io na tsy ekeny intsony androany. Ka tamin'izany fotoan'izany izy voanorona fa androany kosa izy dia mankalaza ny jobily amin'izay fankalazana ny jobily dia amin'ilay izao dadabe sy bebe dia mamela ay anareo amin'ny tany raha mbola ahitana izany voady izany anareo na tsy dia ambarao etonatrehan'ny eglizy sy etonatrehan'ny rehetra ny eglizy. Raha za fandranay François de Paul mbola tianao ve niarenda matory raha voanay Cécile ho vadinao ary mbola mametoky ve ianao fa tsy hivatikany na ankasoara na ankaratsy na itidona na itiatra ka mbola hoty azy sy anajazy mandritra ny andro rehetra zay mbola omen'Andriamanitra anao. Sitrako zany mon père. Bebe raha voanary Cécile mbola tianao ve niandrainy dadabe razafindranay François de Paul ho vadinao ary mbola mametoky ve ianao fa tsy hivatika aminy na ankasoara na ankaratsy na itidona na itiatra ka mbola hoty azy sy hanajazy mandritra ny andro rehetra zay omen'Andriamanitra anao. Mon père. Zay ifanekeny efa natao tamin'izany fotoan'izany tamin'ny roa ambin'ny folo sy sivinjato sy haran'Andriamanitra fa mbola ankatoary ary kely eto anatrehitsika menakavy ary eto anatrehatra rehetrany eglizy. Tamin'izany fotoan'izany dia nisy peratra ny fanoran'izy ireo mariky izay atao hoe mampivaly azy fa amin'izao kosa dia tsy misy ny hoe koa masinina ilay peratra fa efa hita famanena. Fa ny famantarana kosa ty andro ity mariky izao fankalazana izao dia mampakasitrana izay avy amin'ny evitantsika avy amin'ny eglizy katolika. Nefa mialohan'izany dia nivady anareo roa hitsangana dia hifandray tanana ho tsofina rano indray. Mifandray tanana dadabe sy bebe. Dia mbola wakatoavan'Andriamanitra soa masinina izao fifanekena rehetra izao indray eto anatrehany eglizy ary mbola tena mitsodano mitafotafana ianareo ka efa nakavan'Andriamanitra ianareo ka aoka tsy misaray. Araky ny fandinikitsika eo dia niteraka no mariky hikavanan'izy ireo tamin'ny roa ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo. Amin'izao karazana jobily izao kosa dia hotolorana mari-boninahitra ny dadabe sy bebe mankalaza n'izao jobily mariazy izao. Tahaka izao ny soratra ato anatin'ilay mari-boninahitra ho aoka izay nakavan'Andriamanitra tsy hizarain'olona. Marka 7:20. Dia ato amin'ilany ankavanana dia nisy hoe ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo toy ny tiavan'ny Kristy ny eglizy ka nahafoizany tena ho azy mba hanamasina azy. Efezianina 5:20-20. Dia nisy ny sariny dadabe ary eo ankilany kosa
Ianareo vehivavy manekeny vadinareo toy ny anekeny tompo fa milamo no amin'ny vady tahaka ny Kristy lohan'ny Eglizy izay vatany sy manana azy ho mpamonjy. Efesiana 3:5-6 ka hatramin'ny 7 dia misy ny sary biby. Maha-piherana ambony any Razafindranay François de Paul sy Ravanarivo Cécile. Ho fahatsiarovana ny nanaovan'ny mariazy tamin'ny taona 20 avrily 2017 sy noho ny faharetany amin'ny tokantrano amin'ny fahasoavana hankalaza ny 20 taona. Ny ray apanay mitantana ny faritra Rafamanana Jean-Claude, ny eveka mitantana ny diocèse Jean-Claude Ravenarso. Natao tamin'ny 20 avril 2020. Makasih amat kita
Hadi prietele la mele, deja avem o toată și așa nouă șefii de șoc.